Fotoana andanjana ny herin'ny antoko kosa ny vanim-potoanan'ny fifidianana hoy ry zareo avy eo anivon'ny Mapara ny avy eo anivon'ity antoko ity izay ao anatin'ny fiomanana ihany koa anatin'ny fiatrehana ny fifidianana be ny tanàna ary efa andalana amin'ny fandraisana ny antota taratasy ny ireo maniry ny rotsaka be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny avy eo anivon'ny antoko Mapara. Mihoatra ny 2 arivo nametraka tota taratasy filatsahako fidiana amin'ny anaran'ny Mapara ho amin'ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina eto Antananarivo. Antota taratasy izay mbola andalo fisafidianana eo anivon'ny Bureau National ny Mapara. Ara-dalàna fampiasana ny dossier na Antananarivo zao no efa vita hatramin'omaly dia io fianaran-tsoa io hitantsika androany io. Antananarivo nomaly eo amin'ny 7 sy 4 arivo ny dossier voaray omaly. Dia ny fianaran-tsoa zao hatramin'ny maraina efa eo amin'ny 5 sy 700 zany hatramin'izao tsika miteny zao ny voaray koa avy eo fianaran-tsoa ny dossier. Zahay mieritreritra fa Mapara dia mety fa vitanay amin'ny herinandro ambony satria Juliara zao mamara anazy amin'ny alatsinainy ho avy zao dia après Juliara io zany jereny iray manontolo iray mandeha izy rehetrarehetra jereny bureau national indray mandeha izy rehetrarehetra amin'izay ahafahana manao ny sélection. Efa nilaza tamin'ny fomba ofisialy fa hiara-dia amin'ny fifidianana be ny tanàna ny Mapara, Havana, Maintsoa sy ny Madagasikara ary ny VPM, MMM ao anaty vondrona Alliance républicaine. Ny fiarahana amin'ny alliance mety hisy karazany maro. Voalohany zany ny fatapaka veto dia ny hoe ny chef-lieu de province sy ny chef-lieu de région izay no tena iarahana fa ny district amin'izay zany ho jerenay koa cas par cas. Raha ny fanazavana dia amin'ny herinandro ambony iny no ivoaka ny lisitra ofisialy ny candidat atolotry Mapara amin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina manerana ny nosy.